Efa saika manao irony fanalana devoly na vavaka fanafana délivrance irony avokoa amin'izao fotoana izao ireo fiangonam-pifoazana. Izy ireny izay fantatry ny maro amin'ny hoe secte. Maro ny kiany sy fandraisan'ny sasany azy ho misy fanahy hafa miasa ao ambadika. Io sahy miteny mihitsy fa ireo mpitandrina ihany no mampiditra fanahy amina olona iray izay lazaina fa devoly ka izy ihany no manana fahefana mandroaka izany. Inona marina no tena ambadika ireny délivrance ireny e? Inona marina moa zany hoe délivrance zany? Ny vavaka ny tena marina tsy hoe délivrance fa vavaka délivrance na hoe vavaka fanafahana. Reo olona mahatsiaro fa misy fatotra ara-panahy tsara marihana fa akoatran'ny vola, akoatran'ny diplôma, akoatran'ny fahaizana, akoatran'ny hoe misakafo isan'andro dia misy ny atao tontolo ara-panahy. Eo amin'ny tontolo ara-panahy io no misy zavatra izay tsy hainy manam-pahaizana fehezina mihitsy dia mety mitranga amin'ny alalan'ny aretina tsy mety sitrapanafody, mitranga amin'ny alalan'ny olana tsy haivahana na dia mamaha daholo ary hatramina olona ambony dia tsy hita ny fomba mahanan'io rehefa na tontolona fanahy no mamatotra ny olona io na ampiasaina aza ny vola amin'ny karena dia tsy mety vaovay io rehefa tafiditra ilay hoe ozona sy ny herim-maizina mamatotra ny fiainan'ny olona. Rehefa tafiditra ny herim-maizina dia na dia alamina ohatrany ahoana ry tokantrano io tsy milamina. Dia reny karazana olona ireny no mila an'ilay atao hoe vavaka fanafahana na vavaka délivrance. Rehefa mahatsapy ianao fa ao amin'ny tontolon'ny fanahy mihitsy no mifeny fiainanao, manapodika anao dia tsisy lalana azony olona ivoahana ary tsisy azony idirana, tsisy fomba hanafahana azy ratsy mihitsy ao anatin'izay hoe tontolon'ny vavaka fanafahana na vavaka délivrance izy. Tonga dia hoe misy devoly eo anatin'ilay olona ametrahan-tanana mitsipatsipaka be, ahoana ny momba an'iny pasteur? Tsy voatery mitsipatsipaka ilay olona. Misy endrika isehoany a, misy fotoana rehefa ohatra ilay fanahy iny moa ilay hoe misy hoe manifester dia ilay fanahy tena ilay hoe mikikiky ireny mety ozony trombo, mety ozony sampy, mety fampisavinana alefan'ny olona dia miankina amin'ilay fanahy ao anatin'ilay olona ilay izy dia ireny ilay mikikiky. Fa misy ndray mety menjera ho azy fotsiny izy dia midaraboka dia tsy tompony tenany. Misy ndray mandoa tena mandoa tsy akijanona mihitsy dia tsy hoe mandoa an'ilay sakafo nohaniny ankeo maraina fa lo ohatrany tsy hita hoe dia hafa mihitsy ny zavatra vokan'ilay olona eo a, tsisy idiran'ny sakafo. Misy ndray ny mikikika, misy kirampony tanany ohatra reny le olona tratrana blocage ara-bola ireny zao, le tratrana mifanahana fampitena sy faharavana dia mandrakariva ireny rehefa délivrena dia ao amin'ny tany ianao crampé na volovolo, tsy maintsy crampé ny tanany io rehefa atao ny vavaka délivrance na volovoly a dia mila mahatsapa an'izany reny olona ireny. Dia misy isan-karazany izy io a, tsy voatery zany hoe le mitsipatsipaka araka ny fiheveran'ny olona sasany azy. Misy ary ny olona tsisy zavatra fisehony mihitsy fa zavatra mihita fotsiny a tonga izy dia afaka hoe aorian'ilay délivrance dia na tsiaro maivana izy na tsiaro afaka na tsiaro sitrana. Resa be pasteur hoe ianareo mpitondra fivavahana izay manao vavaka délivrance ihany no mampiditra ireny karazana fanahy reny anatin'ilay olona dia nareo ihany avy eo no mody mamoaka an'ilay izy mba hoe hitadiavam-bola. Misy koa no miteny hoe karamainy reny olona mody mitsipatsipaka alaina mivoaka amin'ny télé, mivoaka amin'ny Facebook reny, manahoana izay pasteur? Valeko aloha ilay fanontaniana faharoa hoe karamainy reny olona ireny. Engane mba tsy ho tratran'ny mahazo an'ireny olona ireny ianao na ny zanakao. Engane mba tsy ho tratran'ny mahazo an'ireny olona ireny ianao na ny vadinao na ny prêt-à-portnao. Maro ny olona no mitsikakakaka dia meme rehefa mahita an'ireny, rehefa hoe mety hoe mahita amin'ny Facebook na mahita amin'ny télé dia le teninao telo hoe karamainy reny olona ireny manao cinéma reny.
dia mitsikakakaka fa rehefa tena tonga ao amin'ny toerana fanaovana délivrance ianao dia tsisy fotoana imezanao zany ao, tsisy fotoana afahanao mikakakaky zany ao fa hitanao zany hoe tsy midevoly tsy misangisangy zany. Dia nirariana ho an'ireny olona ireny hoe iengany mba tsy ho tratrany ambala velona ny zanakao, dia iengany tsy ho tratrany ody fity ny zanakao, na iengany tsy ho tratrany herin'ny maizina mihitsy nareo menakavy. Zay nirariana fa rehefa tonga eo amin'ny sehatra io ianao hoe tontolona fanany mamatotra ny akonanao, dia eo ianao vao hitapony mbava hoe aive zao le tena fana ratsy, aive zao le hoe devoly. Ka ny olona mbola tsy nalala ary tsy mahafantatra ary mbola tsy nahita no miteny zavatra ohatry zany hoe manao cinéma mody mihetsika karamaina. Fa nirariana mba tsy ho tonga aminao sy ny akonanao zany fa ratsy be io a, ratsy be zany hoe faty fa devoly zany ary tantara ratsy. Io no hoe izahay pasteur ihany no mampiditra an'le devoly dia izay ihany mamoaka azy. Tsy fantatro aloha zany zay any ambadika any, za zany tsy mahalala an'izay any ambadika any fa raha nena hita vaony olo koa misy olona efa narary any ohatra avy any Maroantsetra narary heritaona sy tapany nisy tany ary efa tsy nisy fitsaboana. Nisy avy any Androy tonga eto avy any amin'ny faritra maro isan-karazany manerana Madagasikara, misy avy any amina distrika maro isan-karazany tonga eto amin'ny vaony oloko. Dia ny zavatra misy dia tena marary reny olo reny, potika amin'ny fiainany misy devoly. Dia amin'ny fomba hoana moa ny andehanako any Maroantsetra mbola tsy tany aho raha nidirany devoly le olona ka hoe za ihany mampiditra azy dia za mamoaka azy. Ahoana ny atongavako any ambanivohitra faratsio, ahoana ny atongavako any anatin'ny tanànany olona sy tranon'olona any, dia zany mampiditra azy ihany. Dia milaza fotsiny aho zany eto hoe zay fotsiny zavatra teneniko aminao e, fa tsy miteny za tsy miteny aho hoe zay no mampiditra na tsy zay no mampiditra, tsy dia tsy tiako mamaly an'izay fa maro amin'ny olona avy any ambanivohitra lavitra any no tonga eto ary nisy namisavy avy any, potika avy any, satrana ny tongon'io avy any tena mifery be sy anina be. Fa dia zao ny zavatra mahafinaritra, sitrana rehefa tonga eto délivrena dia afaka ary sitrana. Pasteur, andoavam-bola ve zany ny fanaovana favaka délivrance, dia izy io ve misy étape na degré ny hoe sarotra ny manala ny sasany dia mora ny manala ny sasany, mety hoe maharitra fivolana vao tena afaka na hoe firy andro na hoe eo ny eo ve dia afaka? Zay fanontaniana roa zay tompoko. Ny vavaka délivrance dia Andriamanitra amin'ny manafaka, Andriamanitra amin'ny manasitrana, fa tsy fiangonana na anarana pasteur fa anarana Andriamanitra rery ihany. Dia zay tian'Andriamanitra atao, tiany sitran'androany olona dia sitrana. Be da be ny olona ivavahana eo ny eo mivoaka ny hôpitaly tonga dia sitrana. Fa misy koa ivavahana 5 volana mbola tsy sitrana. Misy cancer zao ato voaingana, ivavoana cancer nanony tena fery be io nonon'io, faran'izay maimbo zany ary za zao nanao délivrance azy, tena maimbo zany nonon' zany vehivavy zany. Dia 3 herinandro teo zay mivavahana ho azy, dia le fery mbola tsy tena eny, le fery efa manomboka mikatona fa le fofona tsy misy tsony. Dia mahavariana le izy, mahavariana tena tsisy fofona eo amin'ny devant eo fa tsisy fofona. Nefa misy olona ivavahana heritaona tsy sitrana mihitsy. Io zany asan'Andriamanitra io, dia zay tian'Andriamanitra atao a sy ilay fanolora tenan'le olona ihany koa. Le olona zany miankina amin'le misy olona manko mitsapatsapa an'Andriamanitra tsy tena vonana amin'olo tena, ao koa ny ohatra hoe mbola miaina ao anaty fahotana izy tsy tena tapa-kevitra hivavaka. Dia reny olo ireny mandrakariva za moa tsy mbo tia dia tena mamitapitaka olona fa tonga dia teneniko mihitsy io zay tsy possible ho sitrany ianao a raha tsy tena manolo tena tsara ho an'Andriamanitra mihitsy. Dia arak'izay zavatra misy eo ny tian'Andriamanitra atao ny manasitrana na tsy manasitrana an'le olona. Andoavam-bola ve izy io? Tsisy fandoavam-bola. Ny atao amin'ny trano fivana vaon'ny oloko tsisy fandoavam-bola na ny ariary azy, tsy misy mihitsy ny vavaka délivrance, tsy misy. Misy fotoana kosa ianao pasteur rehefa le manala devoly reny, zay moa ny filazan'olona anazy, tena hoe miady mihitsy, mamely totohondry, mamely daka, mamelaka,
ahoana no mahakasika an'ireny pasteur? Ny pasteur tsy manao daka sy tontondry, tsy manao daka fa misy fotoana fotsiny mikasika an'ilay le devoly. Misy fotoana ohatra mametraka tanana eo am'loha, dia misy fotoana ihany koa iny le tanana eo am'loha no ohatrohatry zany tsy hoe fielaka na ohatry zany fa samy manana ny fomba moa ny olona rehetra. Dia io zany misy ny asasany baiboly fotsiny tondrona, misy sasany tsy mikasika mihitsy, misy ny sasany ihany fa enay mba mikasika kely ihany ka mikasika kely ihany. Misy ara-potserina mihitsy ny devoly rehefa ilaina, dia misy le devoly indray misy manao daka sy tontondry mihitsy le olona mihetsika devoly, dia am'ireny ny fampitazomana fa tsy mbola nisy hoe nidakana tato na nomena tontondry. Fa misy fotoana ihany koa kapohana kely tsy fialahana mafy akory fa kapohana. Misy olona ihany manko ohatran'ireny olona daly reny, raha tsy somary kapohanao kely izy tsy miverina ny sainy. Dia misy zavatra zany fa tsy hoe kapohana vonoina akory fa araka le tegniko teo hoe somary kasikasihana kely dia ohatr'izany. Mahakasika an'ireo olona atao délivrance pasteur esorina le fanahy ratsy, mety misy fotoana ve mety mbola hiverina aminazy ny fanahy ratsy iny raha efa hoe sitrana izy? Faharoan'izay, raha misy olona manodidina avy eo tsy tratran'le fanahy ka misy hoe esorina atao le délivrance, esorina devoly, mety possible hoe findrana amin'ny olon-kafa le fanahy atao amin'ny olon-kafa iny le olona manodidina eo? Possible. Zay no mahatsara foana ny hoe rehefa manatrika fandroana devoly ianao dia na ianao tsy manatrika mihitsy na ianao manatrika dia fihaino herin'Andriamanitra tsara. Fa raha vao matahotra ianao zany ohatra hoe manatrika eo ianao zany dia mijery eo dia matahotra dia ny devoly malala zay dia possible mety findrany aminao ny araka le tahotra. Dia ny fanontanianao teo moa le hoe ino izy teo le mbola hiverina, dia possible miverina koa ny devoly, possible miverina rehefa ratsy fanoloran-tena le olona, tsy tena mivavaka le olona, tsy tena manolo tena tsara le olona fa mety hoe sitrana izy na mivany ny olana, dia lasa izy miverin-dalana dia miverina nanompo sampy na mitohy amin'ny adalany iray. Dia tsy le devoly iny ihany ary no miverina fa ny baiboly miteny hoe mitondra fanahy fito ratsy no teo aloha, dia lasa fito ratsy zany ratsy lavitra noho izy ilay devoly mitsofoka amin'le olona, dia miverina tsara mihitsy ireny raha vao tsy manolo tena tsara le olona. Olona tahaka ny ahoana no afaka manao an'izany délivrance zany? Tsy maintsy pasteur ihany ve sa hoe olona tahaka ny ahoana ny afaka manao an'ilay délivrance? Tsy voatery pasteur, na mpintsitra azy na mpiandry, ny olona rehetrarehetra afaka maloka devoly rehefa manana finoana mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra, dia afaka mandroaka devoly daholo na iza na mbola tsy mpiandry ary izy fa kristianina tsotra ka misy herin'Andriamanitra sy hoe mahatsiaro izy mahafantara hoe afaka maharesy devoly tsara, dia afaka mametra tanana, afaka mandroaka devoly ny olona rehetra.